Mbola baraingo atreto ny ahatanterahany fionana mivantana eo amin'ny resolombavambahoaka sy ireo mpikamba ny governemanta izay everina ho tanteraina ny volana jona ho avy izao. Mampiahiany solombavambahoaka nefa ny mety tsy ahatanterahany izany. Voatsela kory dia ny raha nahita ireny fanakatsakanana tamin'ny ora farany ny fionan'ireo minisitra telo sy ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana ny herinandro lasa teo. Ankoatr'izay, mandeha koa ny resaka fikasana ametrahana ireo solombavambahoaka amin'ny alalan'ny fanontaniana antsoratra fa tsy fanontaniana ambava. Ny alarobia izao no fantatra fa isy ny fivorian'ireo mpikambana eo anivon'ny Bromaharitra eo anivon'ny Antenimierampirenena ka samy miandry izay tapaka amin'izany ireo solombavambahoaka. Tena efa tsy izy intsony raha toka mbola manafoana io fionan'io ny Bromaharitra hoy ny faneho-kevitra. Amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany tahakan'izao dia manana didy sy andraikitra ny governemanta hitondra eo anivon'ny Antenimierampirenena ny fanatanterahana ny programme de mise en œuvre le PGE lalàna ny mametra an'izay. Raha ny tokony ho izy zany dia tokony nanolo tena ny gouvernement hitondra ny fanatanterahany an'le tetikasa sy le PGE eo anivon'ny Antenimiera. Zay arahana adevitra. Tokony isy adevitra arahana débat zany fa tsy hoe fanontaniana tsy mila valiny akory fa tena misy adevitra mihitsy ary misy question réponse tokony hamaliny an'izay amin'izay fomba fijery sy fomba fitantanana sy fomba fiasa ny lalàna ny mametra an'izay. Ka ny tsy fanatanterahany mpanatanteraka le fionana eo anivon'ny Antenimierampirenena dia everiko fa misy fahadisoana ihany angamba raha izay satria ndalam-pandrenana no mametra an'izay ary tokony ho tanterahana izay ary tokony atao ihany koa satria ny fangararan'ny fitantanana dia fampitokisana eo amin'ny hoentina sy ny mpitantana. Fandikan-dalàna goavana ny fanapahan-kevitry ny filan-kevitry minisitra nanafoana ny fanitsina tokony ho atao amin'ny teti-bola hoy kosa ny filohan'ny vondrona parlementaire firaisan-kiny. Misy lalàna eto ary tokony ajaina izany fa tsy anaovana fanapara-pahefana toy izao ny malagasy hoy ny fanamafisana. Raha ny volana juin mbola ho tapahana manaraka hatretintsika aloha zany dia mbola tsy tena sura fa ambava fotsiny no resana zany. Kanefa le fotoana afahana miresaka ny gouvernement hoe averiko tsara mamazavatra be dehibe fa tsy kobokobonina sy kobokobonina fotsiny ao rery ny raharam-pirenena fa iarahany rehetra io na mpanohitra ianao na tsy mpanohitra ianao solombavambahoaka sy gouvernement. Fa raha ohatra ka vela fotsiny zao dia amin'ny alalan'ny tatitry ny filakevitry minisitra no ahitana fa hoe tsy misy LFR amin'ity session ty dia hitana zany fa tsy mety zany ary lasa misy fanarota-pahefana ao anatiny, lasa misy ina moa zany mizana-tsindrinila devant le fait accompli daholo ny rehetra. Zay nefa mahasolombavambahoaka anay mpanara-maso dia mahita hoe misy zavatra maro tokony andalo ary kitihana tsy maintsy kitihana izany loi de finance zany. Nilaza sy nanamafy ny solombavambahoaka voafito amin'ny distrikana Avaradrano fa tena zava-dehibe ny fionana eo amin'ireo mpikamba ny gouvernemanta sy ireo député. Tena ilaina ny fanitsiana ny teti-bola-panjakana hoy ny fanazavana satria voavinavina teti-bola no tapahina tamin'ny fivoriana farany. Niova sy miova nefa ny zava-misy eto amin'ny firenena sy iainan'ny malagasy aty amin'ny volana May 2024 hoy ny fanazavana. Etsy ankilany moa dia nilaza ny filohan'ny Antenimierampirenena fa tsy ny maro anisa no andrava sy hitondra korontana ho an'ny gouvernemanta. Andrasana arak'izany ny fivoaram-baovao. Taorian'ny fifidianana nampiaiky ny rehetra ny tsy fahatomombanany dia fantatra fa anao fakan-kevitra anatiny vao miara-maleo tena misana ny fifidianana na ny seni. Aorian'io fakan-kevitra anatin'io dia iroso amin'ny fakan-kevitra ho an'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana ny seni. Tanjona amin'izany ny anatsarana ny andininy sasatsasany amin'ny lalàna feny fifidianana raha ny fanazavana. Atelier d'auto-évaluation à mi-parcours zay moa no iantsona azy. Io atrikasy io dia karakaranay mba hahafahanay atao anatin'ny seni zay sam'izay zany mahafantatra ny hoe inona aloha ny ainanay an'izay fifidianana rehetra ny fanesy fifidianana nandraisany daholo be anjara satria mbola misy fifidianana ho avy tsy ho ela zay ataontsika hoe ny mpifidy vaventy no andray anjara eo dia miainga avy amin'io atrikasa zay ataon'ny seni io zany no ahafahan'ny seni mahazo vokatra ka ny vokatra io atrikasy io
no entina iantsona ny mpisehatra satria ny fiantsona ny mpisehatra mpiara-misehatra amin'ny fifidianana dia anisany fomba mampanao zay tsy voalazany lalàna nefa tsy maintsy ataon'ny seni satria mampilamina fiarahamonina. Ny andininy faraika ambienipolo amin'ny lalàna laharana fa 520 atsipika aotra roapolo tamin'ny oktobra 2024 no mainome fahefana ny filohan'ny seni anao tolo-kevitra ho fanatsarana ny andiny sasatsasany amin'ny lalàna amin'ny fen'ny fifidianana mba hanatsarana ny zotra-pifidianana ho iantrany ny fanazavana. Aorinan'izay fifampienona fifampiresahana miaraka amin'ny mpietsehatra zay dia ny andininy faharaiky ambienipolo ao amin'ny lalàna fa 524 tsipika aotra roapolo zay mifehin'ny senia andininy faharaiky ambienipolo amin'io lalàna io no milaza hoe adidiny senia amin'ny alalan'ny filohan'ny senia ny mandefa tolotra makany nivon'ny gouvernementa ary makany nivon'ny antenimiera any parlementa zany mba hitondrana fanatsarana mahakasika ny fitsipika ifampifezana momba ny fifidianana. PDB no teboka tokony atsaraitsika fa PDB ihany koa ny teboka efa tsara dia ny tsara zany tokony hotoizana fa zay mila tsaraina koa dia mila an'izay fanatsarana zay dia ataontsika arak'izay. Tsara moa ny manamarika fa tsy vao androandry no nisy ny fakakevitra ho fanatsarana zotra-pifidianana teto amintsika. Ny fifidianana farany teo aza nampiaiky ireo mpisehatra politika ny fanosohosena ny lalàna toy ny fifanaraha ny sadek manginy fotsiny ny fanosohosena ny safidim-bahoaka ny ariary. Andrasana indray arak'izany ity fikasana anatsara ny zotra-pifidianana ataon'ny seni eto amintsika ity. Tsy hivina ihany koa anefa fa efa nisy ny fikasana ny filohan'ny antenimiran-dolona anolotra tolo-dalàna mahakasika ny fitsapahan-kevi-bahoaka eto amintsika ka asana fifandrifin-javatra ara-politika na tena politika avolenta araka ny zava-misy no mitranga eto amintsika izao. Raha ny volana totona tamin'ny jirama na avitana nanangana tobo-pamokarana herinaratra amin'ny alalan'ny rano na amin'ny alalan'ny masoandro tena goavambe. Tsy orinasa mamokatra ho an'ny tombotsoa fa mibaby fatiantoka isan-taona hoy ny solombavambahoaka Jean-Jacques Rabiniriny izay efa ministry ny fizahantany ihany koa teo aloha. 500 miliara ariary ny fatiantoka ary mety efa tafakatra avroyeny izany ankehitriny. Tsy mamokatra maleo tena fa mividy amin'ny orinasa tsy miankina ary mivarotra fatiantoka. Betsaka ihany koa ny endrika alatra sy ny fanaovana tantely afa-drakotra ny jirama ary efa misy mpitatana ambony ny vaky fa misy mafia ao amin'ity kompani ity ho iantrany ny fanamafisana. Tsy tokony omeny fanjakana privé na reo orinasa tsy miankina ny famokarana ohatra amin'izany ny fanofana groupe raha antany fotsiny ohatra zao ny ireo mpampanofa milina ireo ve no manambola satria privé reo mihoatra noho ny fanjakana 119 district eto Madagasikara ny mbola laiko raha ny districtana eto Antananarivo amin'izay Ambodiatrimo tsy nitsy satria mbola ao anatin'ilay anina connexion avy any Mandraka sy ny sisiny fa raisiko ataontsika hoe 100 district mahery eo fotsiny 112 na 113 ny groupe électrogène anankiray afaka mamatsy herinaratra an'ireo district anankiray tsy mihoatra ny 200 millions d'ariary na 1 milliard d'ariary. Zany hoe raha manao acquisition ny fanjakana na ataontsika hoe reo 119 district reo 119 milliards angezay tsy ampy ray apahafolo ny nanamboarantsika ny bariako efa réglé aloha zay amin'ny fotoana vonjy maika zay zao no hitako hoe solution. Ankehitriny voalaza fa mikasa ametraka petrabola ao amin'ny jirama ireo orinasa manana trosa aminy anamaivana fahasairana ny jirama. Amin'ny lafiny ray midika ho fanamafisana ny fiankinan-doha amin'ny vahiny na endrika fivarotana ankolaka ny jirama amin'ireo mpamaty sy ny mpivarotra herinaratra aminy izay vahiny tena mifehy azy io lalakizora ny jirama izao io ho iantrany ny fanamafisana. Lazainy koa fa hoe nividitsika groupe électrogène milanja 70 tonnes ao tonga ao Tamatave aiza le izy hatramin'izao tsy ampiasaina satria raha ohatra ka hoe avy ao Tamatave mieritreritra zareo hoe isolagena n'ilay
délestage eto Antananarivo eketika zay fa zao raha ohatra ry hoe tsy voatery hoentina ty Antananarivo ivolobe nge tsy ty Antananarivo nefa afaka hamatsina herinaritra ny eto Antananarivo zay taoko hoe anisany mila ny herinaritra bebe koa raha oharina am'ireo renivohim-paritany hafa fa raha ohatra hoe alefa voza tamatavy nge lay groupe zay azo a dia hatreo eo mandraka ihany nge zany dia efa mitoy satria ny réseau connecté dia fa manomboka avy eo mandraka dia fa avy tonga ty Antananarivo fa maninona tsy ataony fanjakany izay a fa mbola hitady hoe hotereny mpamatsy vola hotereny banque mondiale hotereny FMI omena hoe tsy maintsy ty ny tale généraly ataonareo sy ny sisa zay voitsika terena makany am'izay foana nefany afaka manome toko ve le fanjakana fa raha atao zany plan de redressement i jirama zany dia tsisy tsony ny fahatapahan-jiro tsisy tsony ny fahatapahan-drano raha afaka mamaly an'izay ry zareo dia ekeko zay plan de redressement zay sehatra stratezika ny angovo ary mariky ny fiandrianam-pirenena saingy mihatsy zarizary andromanaly izany eto amintsika ary ny balarora anao anjaty sy zarolo no betsaka mampametra-panontaniana raha tena tsy misy vahaolana sa ny mpitondra no tsy mahay afa-tsy ny fampanantenana pokaty sy ny famokarana makety ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Manodidina ny roa alina ireo orinasa miforona isan-taona eto Madagasikara raha ny loharano-baovao. Ny ampafolon'ireo izany hoe 510 hatramin'ny 2000 dia orinasa ara-barotra. Ambany ambany ny tany fananganana orinasa eto amintsika eo anatrehan'ny tany tsy fanananasa mendrika sy ara-dalàna. Mbola lavitra ny fanambo ho an'i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fananganana orinasa raha ireo tarehimarika ireo no jerena. Ankoatra ny fomba fiasa sy ireo fepetra apetraky ny fanjakana dia olana ho an'ireo mpandraraha malagasy ny toe-tsaina tia tena any ka ny vahiny no mahazo avaram-patana amin'ny fampiasam-bola sy ny sehatry ny fandraharana hoy ny faneho-kevitra. Lay liberté entrepreneuriale aloha zany dia hita mibaribary be eto Madagasikara amin'izao fa tena ny vahiny no manjaka dia tokony itsika malagasy eto amin'ny firenentsika antsika ary itsika menakavy mba samy efa mivezivezy any velany any daholo mahita ny hoe ny mponinao aminy dia tena manana toerana mihitsiny amin'ny resaka varotra ary ampiny ny fanjakana. Ny eto amintsika manko dia misy an'le hoe aoka ny mpandraraha gasy tsy any mba gasy tsarona ihany ny tantara fa mpandraraha gasy ihany neny anisany nanimba an'izany tiko zany dia rehefa voakitika izy aty aoriana dia milaza fa hoe tsy mety eo ataontsika io fa izy moa no nikitika fa tsy le mpikitika ihany ve no nikitihana indray zany dia miodikodina eo le izy tsy izay ny faninanana nefany fa raha ny fomba fijery dia hoe alao isy ny liberté entrepreneuriale misehatra mihoatra ny tenanay zao misehatra amin'ny resaka fitaterana rehefa mba hoe afaka mba samy manototra dia alao mba totofany amin'ny hoe mba misy plan d'urbanisme détaillé fa tsy lasa misy par dérogation foana le izy raha mahazo dérogation mazava ho azy fa alonga mba tonga dia tsika pieno no mamaly azy. Raha ny antotanisa voaray dia mahatratra ray tapitrisa isan-taona ny isan'ny orinasa miforona any Frantsa. Tsy tonga ho azy izany fa misy ezaka avy amin'ny fitondrana frantsay indrindra fa amin'ny fanomezana tombony ny teratany ampiasa vola ao aminy ankoatra ireo mpampiasa vola vahiny. Raha ny fantatra dia aloha laharana amin'ireo sehatra ampiasam-bola betsaka eto Madagasikara ny tontolon'ny indostria tafakatra 520 tapitrisa dolary izany. Manaraka azy ny angovo 740 sy 907 sy 750 tapitrisa dolary. Manomboka mahazo vahana eto amin'ny firenena ihany koa ny fampiasana ny teknôlôjia. 770 tapitrisa dolary ny fampiasam-bola ho an'ny taona 420 izay nahitana fienana raha nitaha tamin'ny taona 2020 izay mahatratra 770 tapitrisa dolary raha nitatry ny Economic Development Board of Madagascar na ny EDBM ny volana febroary lasa teo. Efa tsy raha nintsony ny zavamisy mijaly ny malagasy fa nitsakitsahana antampindoha ireo razambe ny tolona ho an'ny fahafahany tanjanaka ireny fampiakarana filoha frantsay ary nampandrosoana azy eto avaram-patany ny rovan'ny manjakamiadana ireny hoy ny filohan'ny ray aman-dreny sy ny foko eto Madagasikara. Mila tonga saina isika rehetra manora izany mampalahelo koa hoy ny faneho-kevitra ny fihetsika nasehan'ireo milaza azy ho taranaka andriny kanefa ny tantana ny olona nanapaka sy namono ny razambeny niditra ny lapa.
mifafy manaraka ny masoandro mody ny ranomason'ny malagasy ankehitriny hoy hatrany ny anambarany. Ny efa nanapaka ny lohan'ny razantsika sy namonina afaty ary nampitondra faisana ny takay sy takaitra ny sisa tavela mandraka ankehitra io no sakambinina nampakarina androva nampandrosoana ambarapatana no indraindraina izy indray no mieboebo sy maneso nentina andatsana ny malagasy manao hoe izay ny mpanjaka ny tany maître de la terre halainay ny tany razanareo robainay ny arenareo sy ny fanananareo inona koa izay anareo inona ny sainareo sy takatrareo ny miaramilanareo anay izay no baiko azy anay ny tanjaka sy ny lalàna anay ny hery mandolia ary manam-pahaizana le lafo ny boty ny miaramilanay fa tsara tare sy lafo noho ianareo sy ny asiny fiandrianam-pirenenareo. Vahaolana ho an'ny firenena ny firosona amin'ny Repoblika Fahadimy ka ananganana firenena tena malagasy hoy hatrany ny filohan'ny ARFM. Miantso ny manampanahy rehetra ny ARFM mba hiroso tsy ampiambahambana amin'ny fitsinjovana amin'ny hoavy ny taranaka faramandimy. Atsahatra manontolo amin'ny asany ny lalam-panorena ny 4e Repoblika anangana raha fitondram-panjakana malagasy sika anao zay ampijoro any Madagasikara amin'ny fomba rehetra tsy anaiky lembenana itsony tsy ho moramoraina itsony ty anjara tany nomena Andriamanitra Andriananarantsika ty isika no masy mandidy amin'ny firenetsika mba hatanteraka izany dia angatahana ny fametram-pialana Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tsy ho filoham-pirenena itsony sy Andriamatoa Tsay Kristin sy ny membre gouvernement tariny ary ny filohan'ny antena ndoholony pretendro amin'ny vonambondrokery matanjaka mpamotika nyity firenena ity zay efa samy laza fa tsy an'ny malagasy zany Madagasikara ary tsy misy ilana zany fomandrazana zany itsony ihany koa. Ny fahatongavan-tsaina fa isika samy isika no afaka hanavitra any Madagasikara ka ifamelona sy ifampitsinjo ao anatin'ny rafim-pisainana madio miainga avy any tampony ka hatrany ambany no varavarana misokatra ho any amin'ny fivoarantsika hoy hatrany ny filohan'ny ARFM. Raha mbola ny vahiny no manjaka amin'ny toekarena ka ny malagasy mipitrapitra dia ho loza lavitra noho izao no iseho atsoatsy mila pitarika afaka mametraka ny tena firaisampirenena ary izany no mila hirosona amin'ny Repoblika Fahadimy hoy hatrany ny fanamafisana. Efa mihoatra ny efa-bolana izay no niverenan'i Donald Trump amin'ny fitantanana Etazonia. Raha vao niditra teo amin'ny fanjakana izy dia nampanantena fa ho vitany ao anatin'ny 420 ora monja ny famaranana ny ady eo amin'ny Ukraina sy Rosia. Hatramin'izao anefa dia mbola mitohy hatrany ny fifandonana eo amin'ny firenena rotonta ary hita fa very ny faharetan'ny filoha Amerikanina. Tao amin'ny tambanjotra serasera Truth Social dia nilaza i Trump fa lasa-daly Vladimir Poutine. Naneho ny ihany ny filoha Amerikana rehefa niresaka tamin'ny mpanao gazety. Nilaza fa efa ela no nifankahalalany tamin'ny Poutine ary nifandray tampilaminana izy ireo. Amin'izao fotoan'izao anefa dia mahita ny tenana fa mandefa bomba amin'ireo tanàna ny tafika Rosianina mamono sivily tsy manatsiny ary izany no tena tsy zakan'i Donald Trump. Nazavany Trump fa nisy fotoana nifandresy lahatra sy niresaka tamin'ny Poutine ny tenany kanefa dia izo mbola mitohy izao ihany ny fanafiana Rosianina. Nisy fanafiana bakabaka lehibe niseho tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo izay nahitana drone sy bomba miisa 770 natsipy tamin'ireo tanàna Ukrainiana, anisan'izany i Kiev araka ny tatitry ny manam-pahefana ao Ukraina. Sokajiana ho fanafiana bakabaka lehibe indrindra hatramin'ny nanombohan'ny ady ny fanafiana tamin'ny faran'ny herinandro iny satria nahafatesan'olona 13 sy naharatrana olona 100. Fantatra fa niresaka ny telefona nandritra ny adiny roa sasany Trump sy Poutine. Raha ny zava-misy mety handray fepetra enjana kokoa i Trump amin'izao fotoana izao. Rehefa nanontaniana momba mety hampiarana sazy vaovao amin'ny Rosia ny tenany dia nalaza mazava izy fa hodiniany izany ary nanamafy i Trump fa manay no ny abetsaky ny anavery ny tenany. No amafisiny fa tsy fantany izay nahazo an'i Poutine ka mahatonga azy ho masika sy refesy mandidy amin'ny sivily. Tsy vitan'izany fa tsy nandefitra koa i Trump amin'ny Volodymyr Zelensky. Nolazain'ity filoha Ukrainiana ity fa ny fahanginan'ny Etazonia sy ny firenena hafa manoloana ny fihetsiky ny Rosiana dia manome vahana an'i Poutine. Nambaran'i Trump fa ireo fanambarana nataon'i Zelensky dia miteraka olana fotsiny ary tsy manampy amin'ny fitoniana. Amin'izao toetra raha izao
dia hita miariary fa miditra midingana vaovao ny politika ivelany Amerikanina manoloana ny Rosia. Mety hiteraka fiovana lehibe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany raha toa ka tanteraka tokoa ireo fanambarana sy fepetra ara-politika nambaran'i Donald Trump. Mihamafy ny fanafian'i Israely eo Gaza. Mpiasa roa avy amin'ny vokovoko mena iraisam-pirenena no maty nandritra ny fanafiana mahedry vaky an-tranga androany tao an-tanànan'ny Khan Younis any atsimon'ny Gaza. Lasibatra ny daroka bomba ny trano fonenana iray ka naharatrana sy nahafatesana sivily maromaro. Nanoho ny fahakiviany sy ny alahelo lalina ny vokovoko mena noho ny fahafatesan'ireo mpiasa ao amin'ireo ary nilaza fa mitombo tsy akato ny isan'ireo sivily maty sy maratra noho izao ady tsy manam-pahantaperana izao. Navondrona ao Gaza avokoa ny tafika araka ny fanambarana ofisialy nataon'ny tafika Israelianina ary mihetsika makany afovoan'ny faritra izy ireo. Tanjona tao anaty volana manaraka hoy izy ireo ny fifehezana ny 570 isanjato ny faritanin'ny Gaza sy ny fanilena tanteraka ny fifehezan'ny Hamas. Na dia tsy naneho hevitra mivantana momba ny fanafiana aza ny manam-pahefana Israelianina dia rana mafy kosa fa efa mihamalemy ny herin'ny Hamas ary mbola hiamafy ny hetsika ara-miaramila amin'ny andro ho avy. Mitohy hatrany ny tebiteby sy fahampotehana ary ny fahaverezana ao Gaza, mbola tsy hita mazavatra eto ny faran'ny ady mampiorikoditra ity.